Fa misokatra kosa ankehitriny ny masoivo vaovao ny BOA Ankorondrano izay vonina hatrany anome fahafaham-po ny mpanjifa ao amin'ny tao aorian'ny alany teo amin'ny taona 2000 moa dia natambatra tao amin'ny BOA Andravoahangy ny BOA Ankorondrano ny alohany nahazoana izao trano vaovao izao. Raha toa voaterin'ny kambana tamin'ny BOA Andravoahangy ny BOA Ankorondrano nandritry ny 12 volana dia efa misokatra ankehitriny ny masoivo vaovao ny BOA Madagasikara ety Ankorondrano. Ity hitantsika eto Ankorondrano ity moa zany dia le agence vaovao n'Ankorondrano satria le teo aloha zany dia nialana voatery nialana ilay toerana dia eto zany no natao ny toerana vaovao dia izay no mahatonga ny zahay fitantanana ao amin'ny Tale Général ny BOA Madagasikara zany mamerina fialantsiny ho an'ireo mpanjifa izay voatery nandeha tany Andravoahangy hanao ny fanjifana amin'ny banky indraindray misy ny fahasorenana indraindray misy ny zavatra rehetra izay ekenay hoe tsy tanteraka tao anatiny kanefa zany araka ny fitentsika malagasy hoe izay maharitra vadin'andrina dia zao zany ny ataontsika hoe valy soa menay an'le mpanjifa satria raha nanao an'izao investissement zao ny BOA dia mba hanatsarana mandrakariva zany ny qualité de service kalitao atolotra ny mpanjifa dia ao anatin'izay zany dia mbola isy ihany koa ireo masoivo vaovao tena vaovao izay isokatra mandrapatonga ny faran'ny taona enina ny isany raha totaly dia ao anatin'izay koa dia misy centre d'affaires zany any Tamatavy. Omaly no tanterana teo anivon'ity masivony BOA Ankorondrano ity ny fanolorana loka ho an'ireo tsara vintana nandritry ny salon de l'habitat no tanterana farany teo. Ny loka voalohany dia ny écran TV izay lasan'ny Randrianary Velorado, ny faharoa four micro-ondes izay nobatain'ny Rakotomalala Adjaso, ny fahatelo dia ny aspirateur izay lasan'ny Ralay Andriniolo Donat, ary ny loka faefatra izay bon épargne tahiry dia notolorana ny Raontina Maminiana Fanirintso. Tody tamin'ny BOA zay tamin'ireto fanomezana izay natolotra reo amin'ny mpanjifanareo. Marina tokoa fa tsy haika mpanjifa zany ny anankitelo, ny anankiray moa zany dia natokana ho an'ilay mbola tsy mpanjifa fa anaterina ny client BOA Madagasikara. Ny tenako zao dia efa ampitotaona ny anana tamin'ny BOA ary anisan'ny client mahafapo hatramin'izay ka tsara. Ny BOA moa dia vonina hatrany hanome fahafampony mpanjifa amin'ny alalan'ireo tolotra samihafa mifanaraka amin'ny filan'ny isan-tsokajiny.